Olatra ny araba tompoko lasy tompoko vavy izay ny alizay malefaka ary tsy maro toerana ny amin'ny faritra sasany no mandrafitra ny toetrandro mandritra ity fiafaran'ny herinandro izay tsahantsika ho avy ity. Araka izany dia toy izao manaraka izao ny tsipiriana amin'ny toetrandro no vinavinaina ao amin'ny Rapitso fa 14 ny volana oktobra 2024 ho amin'ny maraina dia hanorana malefaka manomboka amin'ny faritra Sofia iny ary mahazo faritra Nalanjorofo sy Atsinanana ary Vatovavy Olalovan-drahona kosa Boeny, Betsiboka sy Analamanga. Ifandimy ny rahona sy masoandro amin'ny faritra avaratra Atsinanana Madagasikara sy ny Rayam-pahatelo Atsimo ary Ibalika be Ngiabe masoandro ny amin'ny faritra sisa izay tsy voatontsika teo. Ho amin'ny Rapitso tolakandro dia potra ny orana tandrifin-drahona mety araha-kotrika mahazo ny faritra Analamanga zany, ny faritra Diana, Sofia, Boeny ary ny faritra Betsiboka iny. Anorana malefaka kosa ny Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy Atsimo Atsinanana, haka endrika tandrifin-drahona zany ny amin'ny ilany Atsinanana, Moromany, Hotomatsiatra sy Iorombe. Ifandimy ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny maripana ao amin'ny Rapitso indray dia somary misy fiakaran-kely satria 13 degré Celsius ny any amin'ny faritra Vakinankaratra zao ho amin'ny Rapitso maraina. Ny amin'ny Morotsiraka, Atsinanana sy Andrefana dia eo anelanelany 20 hatramin'ny 5 degré Celsius. Ho amin'ny Rapitso tolakandro ny maripana ambony indrindra dia mananika hatramin'ny 9 degré. Hitantsika mandrakariva ny Antsohiandy 4 degré ho anareo any Maheva tanàna, ny aty amin'ny faritry ny Avoatany dia eo anelanelany 7 hatramin'ny 1 degré Celsius. Saika efandimy ny rahona sy masoandro amin'ny Rapitso any Pariandy, tahaka izay ihany koa ny faritry Milan, Comore, Nairobi sy Bangkok. Ibalika be masoandro ny Johannesburg, Seychelles sy La Réunion. Andrahona kosa ny andro faritry Maurice. Ho amin'ny Rapitso maraina dia hiposaka amin'ny 10 ora mahery 4 minitra ny masoandro avy any Atsinanana ary lentika amin'ny 10 ora mahery 7 minitra. Dia mirary ianao hanao faran'ny herinandro mahafinaritra ny ekipan'ny Meteo Madagasikara ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.